fetin'ny mpifankatia ny 24 volana febroary saminao zay hoafany zany mpifankatia nentina nanamariana izay fetin'ny mpifankatia izay tsy vitsy ihany koa nefa tamin'ity androandroany ity satria dia nitotona andro sabotsy izay fetin'ny mpifankatia izay tsy vitsy ireo ny safidiny hanoro tokantrano tamin'ity androandroany ity. Kolotsaina vahiny arahina eto Madagasikara ny fankalazana ny Saint-Valentin na ny fetin'ny mpifankatia. Nitotona sabotsy koa moa ny faha 24 febroary tamin'ity taona ity ka maro ireo mpifankatia izay nanatanteraka ny soram-panambadiana na ihany koa ny fakamasinana ny mariazy. Satria mpifankatia sady latsaka sabotsy koa dia izay izany fa tsy setina fivalenalena izay printemps dia raha ohatra hoe ny taona mialana indray efa taona manana zany. Samy manana ny fandraisany izay Saint-Valentin izay ny rehetra. Zavatra tsy haiko aloha dia fanamariako amin'ity malaza ny sanako tena kiposinina koa zany tena maro dia nefa ho an'ny tsy haiko moa zany tania ho an'ny tanora dia nefa fakatiavana milaina na ho an'ny lehibe tena maro afatra angamba dia misy zany fakatiavana zany tokony tsisy fotoana fakati foana zany na ady na fianakavia na tanora na lehibe. Misy ihany koa ny misafidy miara-mipaly amin'ny zanaka satria fitiavana lehibe ihany koa no atolotra isan'andro, isan'ora miaraka amin'ireo taranaka faramandimby. Saka fety mpifankatia hoe miaraka kely miala mahazatra zany tsy haiko loatra mpifankatia mba miovaova kokoa zany ny ao an-tokantrano mba mandeha mba vovoaka miaraka amin'ny ankizy izay. Rehefa fetin'ny mpifankatia toy izao dia misy hatrany ny tolotra manokana mifanaraka amin'izay loha hevitra izay ataon'ireo orinasa sy mpandraraha isan-tsokajiny. Anisan'ireo bebividy ny rozimeny izay manambara fitiavana ary misy ihany koa ny fanentanana samihafa eny amin'ireny toerana ireny.